Zay ny mahakasika an'iny fa mahakasika kosa ny mpampianatra Fram mandeha entina ho anao manaraka. Raha ny nambara ny filoham-pirenena dia izy mpampianatra Fram ray alina afa horaisina amin'ity taona ity. Fa araka ny fanadidina natao hivoaka tsy ho ela ny risitry ny mpampianatra Fram horaisina ho mpiasam-panjakana araka ny tatitra nataon'ireo anivon'ny fikambanana anefa taorian'ny fihaonana tamin'ny tompondraikitry ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Avoka alohan'ny farany ty volana janoary ty ny lisitra misy ny anaranao mpampianatra Fram ho raisiny ho mpiasam-panjakana. Io no tatitra nentin'ny fikambanana anefa androany taorian'ny fihaonana tamin'ny tompondraikitry ministera fanabeazam-pirenena. Nisan'le préliste navoaka amin'ny fanjakana dia nisy réclamation moa be dia be nataon'ny olona tsirairay mikasika an'ireny zavatra ireny dia efa nadiovana an'izay le réclamation nalefan'ny olona zay namoaka an'le liste zany ny fanjakana ny ministère de l'éducation moa maromarona kokoa dia ireny moa nisy an'le resaka problème ny hoe na dia efa mivoaka zay zavatra zay le fanangonina le dossier-n'le mpampianatra misy an'le anomalie kely ohatra hoe les diplômes il faut diplôme scanné misy diso resaka suppléance regny zavatra regny natara amin'ny famoahana azy tokony navoaka tamin'ny volana novembre dia le mpampianatra nefa satria zareo fa nanantena loatra hoe tamin'ny farany volana novembre tokony voaka ny recrutement izao izy efa voaka amin'izay izy amin'ity volana ty dia efa nisy moa mifampiresahana tamin'ny tompon'andraikitra dia hoe lancena amin'izay ny famoahana ny sy recrutement izay zany nampanatsona an'le mpampianatra hoe efa tsy mirorosaina ntsony tsika efa tsisy ntsony le onono efa voaka amin'ity volana ty zany ny recrutement mpampianatra Fram. Efa mamany olana eo amin'ny fandovana ny tambokara mampianatra Fram ihany koa ny fitondram-panjakana. Ny subvention ndray io an'ny EPP manokana zao premier bimestre nivoaka fa io moa zany efa nandeha ny fampiresahana jusqu'à tany amin'ny trésor fa avoaka amin'ity volana ty koa ny deuxième bimestre satria le izy noho ny resaka antota taratasy moa zany natara kely azy sy nyle tsy fampiny vola iarahantsika mafantatra zay tao anivony kitabolam-panjakana efa manangona moa ny fanjakana araka ny teny fampanantenana amin'ny mpampianatra anay moa zany dia manantena foana satria zay olo mpahendrena dia efa miezika zay manantena amin'ity volana ty dia voaka zay deuxième bimestre zay dia ny ho an'ny CG moa zany efa presque efa azo na dia roa volana sisa ngambany tsy azo ny CG. Natsahatra araka izany ny fitokonana tanterahany ireo mpampianatra Fram.